Hetsika ara-barotra ho fampivoarana ny toe-karena eny amin'ny tontolo ambanivohitra, ahafahan'ny mpisehatra rehetra ao anatin'ny famokarana mifanerasera, ny fanakalo-hevitra, ny famizara-traikefa na koa fomba fiasa vaovao ho fanatsarana izany asa fiariana izany. Nosokafan'ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy ny Fiarmada andian'ny faha 2020 hatramin'ny 12 Aogositra 2024. Naneho ny fahavonona ny ara-asa amin'ireo tantsaha izy nandritra ny fanokafana izany satria lahara-pahamelona ao amin'ny fitondram-panjakana tokoa ny fampivoarana ny sehatra ho fambolena sy fiompiana ary ny jona. Fahatongavako eto Androany dia mifanambarana, fampisehovana fa miray fo, miray saina ary indrindra tia ny tantsaha malagasy ny tenako ary anampy ny tantsaha malagasy. Izao hetsika izao no sehatra ampisehoana ny vokatry ny asan'ny malagasy tantsaha sy ny harena ateraky ny tanitsika. Marina fa manohana tanteraka ny tsena be Fiarmada ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny jona satria zava-dehibe amin'ny fampiroboroboana ny famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra ity hetsika ity ary ho fanantanterahana ny vendrona ny fahasivy amin'ny fahaleovan'ny tena ara-tsakafo izay napetraky ny filoha Andry Rajoelina izay andraikitry ny tsirairay avy ihany koa raha ny nambara ny Ministra ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny jona Ranarivelo Lucien. Velarana ne tsy amin'ny filohan'ny Repoblika rery fa antsika malagasy rehetra ohatra hoe ny fahavitantena ara-bary tsy maintsy tsika rehetra miara-mentana fa tsy hoe ny président na ny ministera na fanjakana ireny fa isika rehetra izao zany ny resy lahatra dia miara-mentana amin'izay ary izay zany tena tanjona ny adagavana ary mankisika be dia be sehatra tsy miankina sy ny olona rehetra sy ny tanatohatra sy nambaratonga andray anjara feno ny fanatanterahana an'izany vehivavy izany. Manohana ny tantsaha ahafahany miditra amin'ny sehatra vaovao hatrany ary nandritra izany dia nomena sehatra manokana ny tanora ho eo amin'ny sehatra fandraharana izay nivohitra nandritra ity hetsika ity. Afaka mijerena reo eto amin'ity misy hoe peja misy projet manokana angamba mitodikana reo dia manome toromaritra rehetrarehetra izy amin'izao fotoana izao dia mandeha ny fiofahana amin'izay fotoana izao dia mandeha ny fiofahana mba isitonana reo tamin'ireo ironana amin'izay ato amin'ity trano eto dia misy vokatra efa navoaka an'ireo tanora reo taorina fiofahana dia nanao tetikasa kely izy misy sasany mamboatra farine de blé, misy sasany mamboatra fromage, misy zavatra vaovao izay mahafinaritra mahita azy dia ato amin'ity sehatry ny Fiarmada dia mahita an'izay. Tanjona iray lehibe ihany koa ho an'ireo mpandray anjara ny fitadiavana lalam-barotra eo amin'ny sehatra ny fambolena, fiompiana ary ny jona sy fampiofanana ireo tantsaha miaraka amin'ireo tetikasa mpanohana maro samihafa izay eo ambany fiahirin'ny ministera. Ny antony andraisanay anjara moa zany anatin'izay voalohany indrindra dia izao hoe mba hifandraisan'ilay tolotra sy tinady amin'ny resaka vokatra avy amin'ny fambolena, fiompiana, jona dia ny asa tanana ihany koa ao amin'ny faritra. Hifantoka bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny fivarotana ny vokatra ny tantsaha eo ihany koa ny fampionana ireo mpamokatra malagasy sy ireo mpanjifa vahiny miaraka amin'ireo mpiombinantoka avy eto an-toerana sy avy any ivelany miasa eto Madagasikara. Ho hita ao avokoa ny mpandraharaha rehetra ao anatin'ny famokarana manomboka amin'ny tantsaha mpamokatra ka hatramin'ny mpanodina ny vokatra. Fandrosoana maharitra tetikasa mpanjakana vatsiana vola amin'ny arena voajanahary sy fampiarahana eny amin'ny tantsaha eny fotony ny loha-hevitra avohitra tamin'ity hetsika ity. Nahatratra 570 ny mpandray anjara tamin'ity hetsika Fiarmada andiany fa 2020 ity.